Sy mbola nanorina amin'ny firafitry ny gouvernement tany Prime Ministre vaovao Mahafaly Solonandrasana Olivier. Sy mbola nilaza ihany koa ny isan'ny ministera apetraka naniry politika andrafitra ny gouvernement vaovao. Tsisy afaka hoe hitady volana alohan'ny biby mikasika ny gouvernement satria ny tompon'andraikitra voalohany dia ny filoham-pirenena dia fantatranao moa zany fanotendren'ny filoham-pirenena ny tena koa manampy azy amin'ny fandrafetana zany gouvernement zany. Ho hitantsika eo fa ny zavatra azoko ambara fotsiny araka nambarako teo dia gouvernement iady zany gouvernement petraka eo ny ady nambarako teo moa zany be dia be ny tanjona zay ihany no azoko ambara amin'izao fotoana zao. No marian'ny Prime Ministre kosa nefa fa isy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement tamin'izao no esorina ary misy ny hotazomina hisokatra amin'ny hery politika ahafahany koa ny gouvernement Mahafaly. Raha ny tena teo fa hoe misokatra amin'ny rehetra ny tena koa zay ny demokrasia, zay ny zavatra efa ny matematisantsika foana hatramin'izay. Azo atao tsara mifampiresaka, tsy voatery lahatra an-dalambe, tsy voatery fanasoketa eny Ankalamanjana fa azo atao mifandresy lahatra ary zay no heveriko hoe tena fandresen'ny fihavanana malagasy, zay koa ny fanajana demokrasia zay. Raha ny fantatra ny zoma ho avy izao mety hivoaka amin'ny fomba ofisialy ny lisitry ny mpikambana ao amin'ny gouvernement Mahafaly Solonandrasana Olivier.